Fiherimada andian'ny fahavalo ambin'ny folo zany a dia mifantoka bebe koa zany a amin'ny fampandrosoana maharitra araky ny lohateny manao hoe fampandrosoana maharitra omeo tany famokarana sy fiofanana ny tanora eny ambanivohitra ahaizana mamorona sy mamokatra ary mitantana harena. Fa io no tena lesika lehibe hitan'ireo mpandray anjara tamin'ny lohabary endasy tamin'ny taondasa zany tamin'ny Fiherimada fahafito ambin'ny folo fa hoe tsy mahay mitantana harena tsika malagasy ary indrindra ny tanora tsy mahay mamorona tsy mahay mamokatra harena, mamokatra fotsiny amin'ny heripoa fa tsy miteraka harena ho anazy le nitsembohany, mitsemboka fotsiny izy a mba hinanany sy velomany eo ny eo a fa le harena dia tsy miteraka harena le izy ka zay zany no niantsony ny tantsaha hoe mba ataovy loha hevitra amin'ny taondasa io resaka fikarakarana ny tanora io fa ny tanora eny ambanivohitra ane no herim-pamokarana maro anisa indrindra eto Madagasikara ka noho izany zany a dia izy ny lohabary endasy rapitso maraina lakamisy maraina sy zoma maraina ka hanasana tsika rehetrarehetra indrindra tsika mpampita vaovao mba hiona amin'ny tantsaha mba hitafa amin'izy ireo ahafahana mifanakalo vaovao ary eo koa ny zareo amin'ny ministera indrindra mba ampahafantatra ny tena ataon'ny fanjakana ho amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany a dia amin'izao fahavalo ambin'ny folo taona nisy Fiherimada zao a dia memanatona hatrany ny zava-nisy tamin'ny andiany voalohany satria tamin'ny andiany voalohany zany a dia fataro fa ty Mahamasina ray manontolo ty mihitsy zany a no rakotra Fiherimada daholo tamin'izany fotoana zany tamin'ny 1999 dimanjato ny tranoheva tamin'izany a ary ray hetsy ny mpitsidika. Ankehitriny zany a dia miezaka manatona an'izay zany zay zao a ka 5,700 zany zao ny tranoheva ary 5,400 zany zao a ny mpitsidika andrasana. Dia amin'ny taona ho avy zany a antenaina fa mbola hitombo indray a dia ny tanjona moa dia amin'ny faharoapolo taona amin'ny Fiherimada dia mbo tafaverina le tamin'ny andiany voalohany zay fa ny tena fototra zao rehetrarehetra zao zany a dia ny fifanakaloza-baovao, fanokafana ny sain'ny tantsaha mpamokatra fa raha vao tery saina ny mpamokatra dia tsisy fivoarana ary tsisy atsembohana mampanankarena zany eo fa ny fifanakaloza-baovao dia zava-dehibe ary zay a no niengaviany zareo mihitsy a mba hoe tao Antananarivo renivohitra le izy a ionana amin'ny mpanjifa eto an-drenivohitra sy ny mpanjifa avy any ivelany ary koa mba hanovozana vaovao isan-karazany indrindra ny traikefa na izy samy tantsaha no mifanakalo satria mionato zareo mandritry ny 5 andro a dia mora amin'izareo mifandresy lahatra fa reo le tetikasa mpanjakana hatramin'izay zany a dia tonga any ambanivohitra daholo a reo manam-pahefana rehetra dia miorooro fotsiny ny tantsaha fa tsy maheno inona izy tsy voapita mihitsy le hafatra fa ato kosa ato amin'ny Fiherimada dia voapita le hafatra satria izy samy izy tantsaha no mifanakalo vaovao fa indrindra ny traikefa. Ao koa ny famantarana ny tsena, ny fianaran'ny tantsaha mivarotra zay tena zava-dehibe mihitsy satria ato amin'ny Fiherimada zany a dia tsy ferana zany hoe asiana fianam-bidy fa malalaka ny tantsaha hivarotra ny vokany amin'izay vidiny hitiavany azy, izay vidiny mampanankarena azy, zay ny tanjona. Ary ao anatin'izany zany a le fampifandraisana satria ho tonga aty zany a dia mahafantatra hoe inona le tena ilain'ny mpanjifa dia rehefa mody any aminy izy dia hoe anova indray izy zany a ny zavatra ho vokariny a na ny fomba famokarany. Ny fampifandraisana zany a le tsena le varotra amin'ny famokarana zany koa mbola zava-dehibe tsy vita ny tantsaha daholo zany indrindra ny tanora satria
zatra mamokatra le nentim-paharazana fotsiny. Avy eo le izy a tsisy mpividy a na vidin'ny olona vary masaka fotsiny le zavatra. Ka ao anatin'ny ezaka fampandrosoana ataonay zany a satria ny tenako moa dia ingénieur-ny foto-drafitrasa sy fampitaovana ny eny ambanivohitra dia hitanay zany a amin'ny asanay andavanandro a fa io mihitsy a no tsy ampy amin'ireo mpamokatra rehetra eto Madagasikara. Io fampifandraisana ny varotra sy ny famokarana misaraka roa samihafa ireo amin'ny malagasy. Izy a mamokatra amin'ny nentim-paharazana fotsiny a dia ireo mpivarotra miezaka amin'izay amarotana azy ihany fotsiny le izy. Dia tsisy ifandraisany le izy a dia manjary samy tsy afa-po daholo a na mpamokatra amin'ny vidin'le zavatra amidiny a na le mpanjifa amin'le kalitao a sy ny abetsahan'le zavatra vidiny a tsy afa-po koa izy. Dia samy tsy afa-po daholo eo a ka zay no antony nanaovana n'ity ferme-daty ity zany a mba hisiny zay fifanakalozana ara-kevitra zay indrindra fifanakalozana ara-ekonomika sy ara-komersialy. Mampiavaka azy amin'ity andian'ny faha-20 ity moa zany a dia tonga eo daholo zany a ny mpamokatra avy any amin'ny faritra roa amby roapolo a ampiseho ny karazam-bokatra rehetra hita eto Madagasikara ray manontolo anaporofoana fa sady sopotsika no mpamaty sy ara-tsakafo an'ireo nosy manodidina atsika. Ao koa zany a ny mampiavaka azy faharoa dia ireo ezaky ny tantsaha zany a amin'ny vokatra azony amin'ny fanarahana ny fiovan'ny toetrandro sy ny fanajana ny tontolo iainana. Ary farany dia farany moa ireo fitaovam-pamokarana rehetra indrindra momba ny angova azo avaozina mba hanatsarana miandalana ny fiainana sy ny famokarana eny ambanivohitra.